Ankasitrana feno tompoklasy tompoko vavy ny fiarahanao fahitalavitra matv ao anatin'izao ora ny fampahalalam-baovao zao manolotra ny araba ary asaina ampananjana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany raha toka tokony tamin'ny andron'ny omaly tolakandro no niakatra teny amin'ny fampanoavana nosy ny rara makasika ilay vato sarobidy safira izay milanja 30.4 grama na hemotra tamin'ity andro androany ity izany tsy nisy anefa ny fanapahan-kevitra izay noraisina fa dia na hemotra ihany koa amin'ny 12 volana aprily avy zao no iverina eny amin'ny fitsarana ireo manana rara voakasika ao anatin'ity vato sarobidy ity. Mpitrandranka sivy avy Anandilamena no voafitaka tao anatina fivarotana safira mavo 30.4 grama. Omaly no nitondran'izy ireo fanazavana tamin'ny mpampalala vaovao. Le vato nitrandrahanay vato safira jaune maso-piso ary misy ceinture fotsifotsy ny manodidina izy. Ka nohon'ny efa nahitan'io vato izy dia nentin'io guide io tamin'ny gadikadra. Ireo zany nohon'ny efa nahazo ny zavatra izy nanomana programme zareo hoe ho any Antananarivo tsika. Dia madame Claire io no nifanena tamin'izy ary zay koa nefa nanatena anazy hoe hotsotra taminay zany hatram'ilay vazara hoe hotsotra taminay daholo nefa noho ny zava-nisy nefa dia nivadiany zareo zay. Le 200 millions tsy le prix-na vatonay mbola mitanay 1,500 zay. Mbola mitazonay 1,500 zay. Na 1,500 zao no zay tambany volo. Nisy ny fitoriana napetraka izy ireo teny anivon'ny sampandrarany Arenakibon'ny tany ka izao miafara ety amin'ny fitsarana izao ny rara. Averina amin'ny 12 volana aprily ho avy zao indray ny fitsarana ity rara ity raha ny fanamariana izay noentiny mpisolo vavany ireo mpitrandraka madinika ireo. Averina amin'ny 22 le izy fa mbola misy olona alaina zay fotsiny aloha. Ny mpisolo vavany etsy andaniny koa dia nilaza fa nisy tsy teo ireo tokony hiakatra fampanoavana androany. Raha nandrasana tetsy amin'ny varavaramben'ny fitsarana ny fivoahan'ireo Sri Lankais voakasika anatin'ity rara ity dia varavarana hafa no nivoahan'izy ireo ary nandray fiarakaretsaka avy hatrany. Fihetsika izay tsy nakasitrahan'ireo mpitrandraka mifanolana amin'izy ireo ao anatin'ity rara ity. Izy zany raha nilasa mpanao gazety izy dia lasa sitrika sady mitsoka taty amin'ny ilany anina moa zany eto amin'ny ilany lefana mpanao gazety avy Katsinany. Fa raha tokony ho izy aminazy zay mangataka amin'ny fitondram-panjakana ambony mba agnara-maso akaiky le amin'ny zavatra mahazo zay mampalahelo e. Le mpangaty karera tegna mampalahelo tsandrin'olo nangaty zo tany ka nianty fitagna avy eto mampalahelo zay mangataka mpitondram-panjakana ambony. Zay afatra ny farany. Tokony tsy tsoka mihitsy izy raha olona tena marina. Andrasana amin'ny alarobia ho avy zao araka izany ny toan'ity rara ity.